atolotry ny Malagasy FM ao anao mandritra ity herinandro ity. Zazavavin-drano. Tantara nosoratan'ny Rado Andriany Aina. Ireto avy no amelona ny tantara. Sinaizy fahendrena raha herinambinina Miaraka tamin'ny rotsy fitiavana. Nandray feo sy nandrindra ny lafin'ny teknika. Fanamby Nanatontosa Angola Piti. Andro voalohany. Tena zara raha mahazo azan-dranomasina andro no mahasoandro nefa tefa ilentika. Fa nahoana ary isan'andro ohatr'izao ilao fiaino ny sambo kely. Aleo mamonjy vidiana fa raha pitsondray zany kely. Mamorona ve ny sofiko sa misy miantso ny anarako zany? Tena misy miantso mihitsy ny anarako ka dia iza nefa ranomasina midadasika ny tazako so dia mba hitapiko ary za ty marina. Tena misy feo miantso ny anarako mihitsy zany. Tena mety lolo kosa angamba zany ka aleo vozona aingana ny lakana dia miala eto ka marina. Avy be tampoka teo ny orana mikotroka sy mitselatra koa ny andro fa aloha zinona re ty manonja be ny ranomasina. Tena ilay vadika inge zany laka keliko zany ty trondro ve sa valeny mitsoraka teo iny. Tena ny rambony fotsiny mitako tsy isy ny minina tazana koa moa mity oram-baratra tiako. Fofofo be ny rivotra. Tena zay indray le feo manako tsy fantatra hoe avaiza. Lolon-drano angamba zany ka oay vonjeo hoe miainga ambony be ny lakana maty tokony monja ambony be ny lakana vonjeo hoe Tojo finna ity ty ataony lahy manao inona eto amin'ny torapasika eto ela fa finna tokoa ty nataoko eto tsy azoko mamongaly ty ela alina natory teto mantsy raha mifahitako an'lahy zao jeren'lahy nge raha tsy femifasika be ny akanjo an'lahy marary le tsy milohaka ary tena mamy tsy nahatsiary teny le ty alina fa ahoany nisy angany azan-dranomalika tsy an'izany letsy taizany mbola hitan'lahy hoe nisotro taoko zany ka nanao inona teto ary lahy ka zavatra tsy mbola niditra ny vavako loatra zany andraso tena zay le sy voatadidiko hoe ahoana ty rendrika ny laka kely komaly dia nisy onja mafy sy rivotra amin'ny fofofo be ny riva dia navadiko nonjan-dranomasina ny lakako. Dia aiza zany zo zany lakana netan'ny lahy zany ka tsy haiko letsy mety hoe potika angambako. Tena naheringely ty zany rivotra zany natopany onja ambony be mihitsy ny lakanako. Fa tsy any lavy ry lakana mijanona ery amoron-dranomasina ry ohatray tena ny laka keliko tokoa letsy io fa tsy azoko ahoana ny fomba nahatongavany teo ka navadiko nonjange ho io lakana io maly mitsangana lesy dia andao hivarotra aza misotro toka tsomla manaraka rehefa tsy zaky sy fa ty bandy ty ve maninona tsy misotro toako zany aho tsy mifoka zava-mahadomilona koa ka naninona ary lany tsy tafody fa natory teto amin'izay tsy misy tsaroany lahy zay nataony lamaly tsy mamvelany dikan'izany ka fa tsy efa zany lazaka ao amin'lahy zany ve letsy rendrika ho any laka kely komaly za zangely ty milatsaka tany anaty ranomasina dia ahoana ary ny fomba nahatongavany lahy teto niaraka amin'ny lakany ka zay ngely ty rerika mahagaga dia iza zany nyvoyan'io mandra-pahatonga tetika sady ny azan-drano nely ty mbola aho daholo azan-drano vitsy kely ngely ty no azoko maly tsy vitsy anefa ny hitako ao
tena vitso any azan-drano azoko maly fialavy ahony tena maina tanteraka ny aratoko ngely ty tamin'ny maly iny mitsangany lahy tendana jereo zay fa ny atsiana lesy miona eny ary fa ahoana ary ny fomba nahatongavako teto sa netiny monja tany ampovoan-dranomasina tany any ny latsaka nefa tonga ety amin'ny sisiny miaraka amin'ny lakana tena tsy azoko mihitsy ohatray tao tena feno trondro tokoa ny lakako fa trondro avay zary reto tena mifono mistery amiko zao ka mba marina tena tsisy tsena mihitsy androaniko aizako zara raha mahalafo veranga efa atao mora nefa ny kilao zany manao any ianao salama ahoana anaovana trondro dia atao firy kilao ho alaiko izy rehetra ahoana ny fanarahantsika mandeha amin'ny zanaka dia arakaraka ny lanjany io ny vidiny sa tsy mety aminao zany tsy maninona ka ohatrina ny kilao ny fanaovanao azy ary efatra rivo ary ihany ka sady ahinako ianao zany akamaro ao fa ataoko 500 sy 3 ary ora loatra izany ka atao velona rivo ariary fa tsy maninona fa ahoanako ary ty madamy ity toa izy mpividiny ndray no mampiakatra ny vidiny so dia mba olona tsy salama saina ary sa mba hoe mangoraka izy ary toa tsy mateny ianao mety gakangamy ianao aka misy oatra izany indray ve moa tena avitra ihany zany ny manitra raha tahaka anao zany dolo ny olonako tsy tia manararoatra olona ny tena mariny eny misy ny sasana dia atao ambany be amin'ny tsy tokony vidiny aza le zavatra dia mbola edivan'ny varotra ihany tsy tian'izany ahy tsy indry azo leny zany amiko mantsy tena misaotra anao madama tena mitsinjiny madinika ohatranay ianao fa raha tsy mahadiso ianao koa zany mbola mpivarotra mazava ho azy mpanao hotely ahy raha mahalinanao dia afaka omeko anao ny adresy ny laharany fidaiko sa tsy manina mihitsy ka afaka manatitra azan-drano any aminao foana nge mpanarato mantsy ny asako dia mahazo trondro foana isan'andro dia eto ihany koa ny toeram-pivarotako raha mety aminao ary dia aterao any amiko mihitsy tsy maninona fa piko kely aza ny volanao rehefa tonga ny amiko ianao mba ho sara ny fanateranao azy tsy voatery hoe anome vola ianao ka asako zany ary mitety tanàna mihitsy ange zay rehefa misy manao commande spéciale loatra n'izany ay eny aryko mety zany dia ahoana olonanjaina amin'izay ary zany reto olonanjao ary dia mba ataovy anatiny reto izay volanja ary se azafady tena ny lamima le tsy ririka ny tsenako androanika lafo dolo angely ty le trondro be dia be tamin'ny maraina iny tena sambatra le selara izany eno ny angely ty na lefa mora be teny amin'ny sinoa za ndray aloha mba tsara vitana lesy vitany lahy nisy madama mikata be zay tonga dia nakambogadiny netana rehetra fialanga ahoana zany vely ty eno sady mila azan-drano foana ange hony izy isan'andro tonga dia raisiny dolo na trondro nininina hony mpanao hotely mantsy hony izy ka so dia mba tokony anatitra any koa ary lesy raha izany tsy olan'izany fa afaka resako izy ka sady efa nomeny lara telefona sy adresy inge tia ny soratany amin'ny taratasy kely ty milamima lety zany raha zany ko tena samy mba manana ny ranon'androny tokoa ny olona zaly ty androany tena nitety any itsena rehetra io fa mbola tsy nalafo ihany zany ve lesy ny farany moa dia izay nomeny sy nomora be zaiko jerevolany reto fotsiny vely tsy ny volam-bazoko androany tena fanohitra tanteraka aloha ny tsenantsika sialara zany ny angely ty ka le madama mpividy mihitsy no napakatra ny vidiny 1 kilao
maninona tsara io ity zano afialavy ah ony le madama ampividy indray ho any nampiakatra ny vidiny 2 kilao za nampidina 503 ariary izy ngely ity tonga dia nampiakariny hoe 9 ariary aza mba mampiresaka letsa raha tojo a erika mbola tsy nahita mpividy nampiakatra vidiny entan'izany a amin'ny vidiny varota mpivarotra aza raha tsy amin'nylaza oko ka na zaza ngely sy mba gaga ihany nangorako izy raha ny filazany aloha tsy mba manararoatra madinika hony izy izay ny tena nambarany teo zany a eno a sendra ny samaritana tsara fanahy le tsy elako zany le trany fa misy zavatra mahaliana ny saiko ality rerika zavatra ina ality zany a eo elity mba tantarao hitan'lahy tamin'iza le nendrika mahaliana tena nisy zavatra nahagagaly izy fa nisy niantso ange ny anarako teny ambony ranomasina teny ary tsy ndre mandeha izy ny antso ny anarako fa imbetsaka mihitsy angely ty rerika so dia mba narahandolo le tsy ela na nisy zazavavin-drano mitady hiaraka amin'lahy ohatra dia tena tsy haiko letsy na za koa za ngely ty mba lasa fisainana ihany amin'izany ary ty trondro be dehibe tao anaty lakana trondro avao izy ty tsy azoko mihitsy angely letsy fa tena marina ve aloha zany zavatra tantarain'la zany marina letsy zany raha erika nisy niantso any anarako teny ambony ranomasina avy eo dia avy be ny orana ary ny fofofofo be ny rivotra ary nyvadika ny lakana ka tsy tsaroko tsony letsy avy eo dia gaga nefa noho ny maraina fa iny hitany latany amin'ny torapasika iny ny lakana koa amin'io feno trondro be dehibe tena narahan-javatra le tsy elara zany no izy ary misy zavatra tiany atao amin'lahy aho aza dia mampitahotra letsy raha erika marina zany lazaiko zany dia inona le zany ny tokony ataoko amin'lahy raha zavatra asoan'ny lahy moa ve maninona inona moa ny olan'ny lahy amin'izany ka raha tsy indrina isaky ny alilao aletsy dia ahoana ozy izy elaka tena ohatra matahotra letsy maheno an'izany raha erika mba marina moka manatolona mpiskidy dia asay fijereny izay zavatra manaloko any lahy tokony ho fantany koa manko ny tanjon'io zavatra io amin'ny lahy zao dia zao ihany lesy dia ho any amin'ny mpiskidy angamba ka marina zay mihitsy lesy atao eny ary letsy natolotry ny Malagasy FM ao anao teo zazavavin-drano tantara no soratany rato andriany aina ireto avy no namelona ny tantara Sinaizy fahendrena raha herinambinina miaraka tamin'ny rotsy fitiavana nandray feo sy nandrindra ny lafin'ny teknika fanampy nanatontosa angola pity mbola hitoy